Raha ny tontolon'ny fahasalamana kosa no asitsika teny ny 80% ny malagasy dia voan'ny mikroba mahatonga ny aretin'ny taovam-pihinanakanina avokoa raha ny voalazan'ny AGM na ny fikambanan'ny dokotera mpitsabo ny aretin'ny taovam-pandevonan-kanina nampahafantarina nandritran'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany moa ny zakabe izay karakarain'izy ireo ny 2020 sy 2030 ny volana aogositra izao amin'ny efitran'ny akademia malagasy eo Tsimbazaza. Aretina izay mahakasika olona maro ny aretin'ny taovam-pandevonan-kanina raha ny voalazan'ny AGM na ny fikambanan'ny dokotera mpitsabo izany aretina izany nandritry ny fihaonana tamin'ny mpampalala vaovao izay notanterana ny tolakandro teo teny amin'ny ministeran'ny fahasalamana Ambohida. Ny aretin'ny taovam-pandevonan-kanina aloha dia anisan'ny aretina izay hita betsaka aty amintsika. Izany hoe eo amin'ny fahatelo izy raha antony idirana hopitaly. Ny voalohany moa dia matetika ny aretina azo mikroba na hoe maladie infectieuse. Ny faharoa dia ny maladie cardiaque. Dia ny fahatelo dia ny aretina mahazo ny taovam-pandevonan-kanina. Maro dia maro ireo aretina mety mahazo ireo satria ao ny aretin'ny vavony, ny aretin'ny tsinay, ny aretin'ny aty ary ny fisehoany dia matetika raha ohatra ka ny vavony sy ny tsinay no resahana dia ny fanaintainana hoe marary ny kibo. Ny aty indray ny tena fisehoany dia na le maso somary mahazo mavomavo tenentsika hoe ngorongosy moa filaza azy na ilay kibo mivonto misy rano ao anatiny na tongotra mivonto misy rano ao anatiny. Ireny zany no matetika miseho. Ny fitsaboana dia arakaraka ilay aretina no mahatonga azy fohy na lavo. Ohatra ny aretin'ny vavony zao raha hoe ilay fery ao anatin'ny vavony dia fotoana fohy eo amin'ny 2 volana na 2 volana eo dia vita ny fitsaboana. Raha ohatra kosa moa ka homamiadana na ny aretin'ny aty ilay volazantsika teo dia elaela kokoa ny fitsaboana ary ho an'ny homamiadana manokana moa dia tena mila fandidiana ohatra alohan'ny idirana amin'ny fitsaboana hafa zany. Ny aretin'ny vavony zao dia misy mikroba. Mikroba iny tena antony voalohany mety mahatonga ny aretina. Raha amin'ny aretin'ny aty indray dia antony anankiroa ny tena mahatonga ny aretin'ny aty. Raha eto amintsika ny fisotroana zava-pisotro misy alcool distafa ohatra izay ny voalohany ary ny faharoa dia ny hepatite. Izany hoe miotrika aretina hepatite, ny hepatite B sy ny hepatite C. Ireo zany no tena anisan'ny antony lehibe mahatonga ny aretin'ny aty. Nampahafantarina androany moa ny fisiana famelabelaran-kevitra ara-tsiantifika izay ho tanterana ny 2020 sy 30 ny volana aogositra ao amin'ny akademia malagasy izay anasana ny mpitsabo, ny mpianatra ho mpitsabo, ny mpitsabo mpanampy ary ny daholobe. Ho velabelarina mandritra ireo 2 andro ireo ny voka-pikarohana avy eto an-toerana mikasika ny aretin'ny taovam-pandevonan-kanina. Isy ny fizarana trakefa sy ny fanavozana fahalalana. Ampiavaka ity hetsika ity ihany koa ny fandraisana anjaran'ireo manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny fitsaboana ivelan'ny taovam-pandevonan-kanina. Ho resahan'izy ireo ohatra ny fiantraikan'ny drépanocytose eo amin'ny taovam-pandevonan-kanina, ny toeran'ny fandidiana amin'ny fitsaboana ny homamiadan'ny taovam-pandevonan-kanina, ny fiantraikan'ny aretinaty eo amin'ny fo sy ny maro hafa koa. Misokatra ho an'ny rehetra ary maimaimpona moa ny fandraisana anjara amin'izany famelabelaran-kevitra ara-tsiantifika izany.